tsimbady fiainana na ilay iraka. Fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara indromi-peo nosoratany Ravakinena Randrianarivony. Velomin'ny Saolo Rakotonanahary sy Nanja. Miaraka amin'ny Faly, Christophe Rabearmanana ary Ralala. Mandray fetsy ny Rakoto. Mamiaro. Manadina. Nandiaro. Tsy namelaonao mihitsy mantsy ry Jaune raha tsy hitanao ny lavatranoko a. Dia inona indray izany izao ny atondianao aty? Tsy ampy ianao ny nanala-baraka eo mason'ny clientko tao amin'ny karaoke fa mbola nanala-baraka eo mason'ny mpiray vodi-rindrina amin'ny kokoa ianao. Fa inona mihitsy ny tady avinao e? Sanja, ataovy ampy ankizy amin'ny folo taonany saratsika izany. Za nge ho avy vorona ny amelandriny. Matoa amin'ny tototo mitady anareo aty am-bopo aty dia noho ny fitiavako anareo mianaka. Aleo ry amba hiverina hitoetra eo anilanao sotodre. Mijaly angeary vady malalako raha votsy eo anilanareo e. Vady avy vady. Iza koa ny vadina 4 mifenao fotsotrano ty. Tsy misy vadinao izany eto Andriamatoa Johnson na Randriamanana. Vodindro mba vitako vady ny irairaina. Maelakerina ka natany amin'ny ray aman-dreniko tamin'ny Vatomandry nefa nisora-panambadiana aza tsy natao. Tsy misy azonao fatipatorana amin'ny resaka fanambadiana izany mihitsy eto a. Fa tsy tianao tsony izany ny dikany. Sa rehefa azonao ny mamitety amiko dia ifika ho toy ny voro-damba maloto ahy. Mbola tiako ange ho ahy ianao ry Sanja. Asa manafitoana ry Jaune. Impiroahany toy ny mbola manara-dambo ihany. Tsy malala tsy tiana fa miraikitra ohatran'ireny lelosy ireny. Tsy tianao a. Mazava aminao izany. Izay izany ny teninao farany? Ie, tena izay. Andeha ariary efa izay ny tianao e. Tsy anelingelanareo mianaka trony sady tsy anadaladalanao any amin'ny karaoke anao tsondra. Saingy izao mitady dio. Inona? Fitiavako anao no nanondratako ny fananako rehetra taminao tamin'ireny fotoana mbola mahamamy fitiavantsika ireny. Ary mbola fitiavako anao koa ny alako ny nanakaty androany fa tsy ilakisa kory sanatria. Mbola tiako anao ry Fanja. Vita ve ny confessinao e? Vita tompoko. Tsy manakambara tsony aho. Ay, rehefa izany dia zory amin'izay ny lalanao. Dia aza mitodi-dotsony sao mivadika sirotrano loto eo. Mahasoavy nareo mianaka e. Raha manembona nareo hiady risiko tsy miova fa ao ambany tonello ihany. Hery-veromaina fotsiny nandehanako tany am-bobo tany androany fa izao vao tena tsapako fa tsy tia atsony ny vady aman-janako. Za foana no nikiry biby nampandefitra ny amboboko sy nanantenany tsy nisy teo fizy mianaka. Efa elana nadiny ny fisiako. Dia ny fona mpinonina fa efa izay izany manjary. Dray, matoka aiza moa ilay ambina sikara ny foako maly. Ty anaty posiko ariny ty kay. Leo sitina kely sady akaka-rivotra eto an-jaridaina any Ambohijatovo eto. Mila maka saina kely afa tena boda loatra izany lohako izany. Tsara finday kosa ry tovolahy mipetraka amin'ny sezavato ry izany a. Sondriana be ny adala milalao amin'ilay telefônina Android eny an-tanany. Sady le hika farany mihitsy ny fahitako azy izany. Ndeha anatonako eny fa ilovy dia tsy anana roanjato. Ivikanako kaly atoandro. Ahoana izany re? Variana be se izany ny lalao foana. Aniny ety amiko ety koty le raha mitondra dikazo ty ka. Aza dia adera toy io ny findairy izany fa niratsy ngety kely lalana e. Asitrisitreo ihany sao lasa ny tompony eo iny vao hitomany teo eo se.
Anaiky torona be koa ny sigara foany lerangatika. Vao maikako moa entin'ny rivotra makaty ihany koa ilay setoka dia mangidy torona be. Tsenjina vetivety teo mihitsy azaho marina. Tsy be tena eny ka amin'izany sa tsy mety amin'izay nipetrahako eto akaky ny sehatra? Ka tsy maninona ka. Tsy maninona mihitsy. Toerana natao ho an'ny sarababem-bahoaka ange ny zaridaina toitony raha misi fa tsy mifidy zarange. Mipetra fa tsy maninona. Misaotra re. Ary se milalao orona be foana. Zakany se anga le fofotsiara. Mamahafay be toy ny dorany any anaty lavakolo koa ny voandalova-tsitro sigara raha misi. Izy sigara tananao iny so nahaserena be ateo. Zany. Ay, aleo ary aloha vonompo ty sigara ty so vao maika karaha ren'izay eo e. Azafady zany re, tena azafady e. Tsy misy tsinika. Fa hony tokoa aloha e. Ahoana izay? So mba misy kala ray any amin'izany any amity la Superia Piteria. Kala ray? Eno ah, 200 ariary. Tsy manana mihitsy ana 50 aza. Nefa ny kakana atao kiboaty efa mandiky lalaka. Tairany alora misy ry. Ka nga dia amiko zao misy voly e. Adino any mivadiko ihany ny kitapom-batsiko dia tsy manana omenanao. Maikamaika be koa izay mivady nivoaka ny trano tamin'ny maraina dia tavelany anaty poketrany ihany ilay portefeuille-ko. Zany? Raha tsy vita nandray ahazaniko. Nefa seny mba natenaiko anavitra. Reraka ny arse vao avy nandeha ditongotra amboposy Ambohijatovo mandroso miveriny zao za io dia mila tohanaina kely. Tena mifona rangahy. Raha nanana nomeko aloha fa sendra ny tsy azo anarana dia tsy afa-manoatra. Lantonena aloha no anarako e. Ary fotsiny hoe aina dia efa mety izay. Ary ianao iza ny fitsonanao? Johnson John dia ampy. Ety amin'ny manodidina Ambohijatovo ety ihany misy ara mitady azy. Na tsy inoko loatra aza ny mbola hifankahitantsika eto amin'ny zaridaina eto indray amin'ny fotoana manaraka. Raha sitrakan'Andriamanitra tsy maintsy mbola hifankahita ihany tsika e. Fa ny androany aloha mirary ianao ahitan'izay hanina sazanao. Tsaroa e, fa tsy ny sakafo nofy ihany mahavelona. Ao koa ny sakafo ny fanahy izay tena aina ho an'izay mahazo azy ary ho fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Mangatany Jesoa Kristy dia omena anao izay atonona anao no misy Jaona. Sordira zany no hanina sazanaiko. Reny ihany mantsy no azony 4 fandrombahana mamaipona. Allô Siri? Bonsoir Kimalala. Mbola lavitra nga ela? Eto Ambohijatovo eto aty izao andraso kely fa efa akaiky ahy e. Zany Asa ela ary fa efa manidy birao ahy io Avy aty Siri ok. Saitsainy tsara izay teny nambarako anao toy izay misy Jaona. Sao ny fivaponao anaraka ny tompony no hanova ny fiainanao. Hafa ihany ilay zany hoe manana an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana izany e. Ilozako ilay anao fa monjy mivadika eny anosy ahy. Any ambany any mantsy misy ilay klinika izany. Mendalana ary se rehefa tsy manan-komena e. Zany fokisan'ny lahabobo. Sakafo-panahy. Raha nahavoky le zany efa elany foana ny kely. Mandram-pianao misy Jaona, tahin'Andriamanitra ianao.
Niakatravoroveny mihitsy raha nyfikotiko azy ato. Mbola tsy nisy toy ity hatramin'izay nisokafan'io karaoke io teo andohana Analakely teo. Mahafinaritra ka. Afaka hiala sasatra amin'ny Paris ihany raha mitotokely izao. Aleo aloha ampirimo reto vola reto sao dia tsy fonon-drivotra io. Raha voafeny 200 millions reo dia ateriko any amin'ny banka indray aloha, amin'izay tsy voakasikasika. Pake ange maman izany bebe drala dia tsy mizara. Very tsy matao amin'ny karaoke androany reo e. Be vazaha be tao tamin'ny hariva teo dia tosatosaka ny devizy. Izany mampatevitevina ny vola androany matevitevina tokoa. Mba omeo amin'izany ara aloha mibandy fa tapaka be. Izay indray vola. Isaky ny sokatra io vavanao io totsy dia vola foana. Tsy vonin-kitady fa zatra mangataka ohatran'ny 4 Zanaka 4 ve tsy angataka ohatran'ny 4 ry maman chérie. No mahasamihafa azy fotsiny za 4 moderna sady mihaja, fa rahabainina 4 efa mangorera 10-43 toro e. Teny foana. Atao inona indray izao izany vola izany ka? Sy hitanao eo foana rangazy anaovako azy fa omeo 12 millions fotsiny aloha mibandy 12 millions? Eno Tsy vola kely anie izany ry Lazao aloha ny ilanao an'izany vola be izany dia hitako eo raha azo tanterahana na tsy ny sitraponao. Misy moto mijajika be izay ry maman hitako any anaty sera Facebook ihany dia izay no ilaiko maika vola. Tena urgent be mihitsy manindro 12 millions dia atakalo moto varatra be iny skotera keliko iny. Moto mbola tsy ampem-bolana ve ny nahazahoana azy dia atakalonao sahady ry tojo Moto tsy simba akory dia atakalo. Or maman, ny valala tsy indromandry ambavahady. Boninao ka be zany, azary ianao zany. Mbola manitra tsara amin'ny moterany. Tsy mandeha mihitsy ny tsena dia izay no andefasan'ilay mpisera azy mora Eo moa ry maman fa aza mpifilafilaina ohatr'izany ilay boakely Tsy angataka vola be amin'ny maman intsony raha omeny maman izay 12 millions izay. Laperaena moa ilay any ramose teo dia sigara dia mipake table firy moa azafady. Tsy nisy vera na tavoahangy vaky teo amin'ny latabatra nisy anareo Ok, tiaro famerim-bolanao amin'ny manaraka indray ny fofony izay na alahady aza misalasala raha te hakato aminay. Veloma Mario. Fa inona na le antoja te amin'ny karaoke aty? Angaty nianatra nareo androany hariva. Loza ry maman, loza? Fa misy inona? Loza mamay be. Fa misy inona Aleo aloha hipetraka kely fa tsy avy miaina mihitsy zany omeo glasy eo aloha raha misy sosotroko tena manevika be any azakazaka teo. Tiany ranonao ary moramora sao kofony eo. Merci maman. Izay vao azoko ny haiko. Tantarao amin'izay raha ny zavatra nahazo anao tany ivelany. Maninona tsara hoe tojo? Zany lazaiko amin'ny maman vano grave be ny nanjohanay teo tadidin'ny maman le resaka moto nangatahako 12 millions tany amin'ny maman iny.
Latra kay le izy ry mama. Anjy tiako. Efa latra le tsy matao tody ny skoterako sy ny 12 millions voaraikitra ny sakoroka teo a 67. Fanindry amin'ny pira tany anelakelan-trano Vasakosy tany kely foana ny tsy nahatrara amin'ny pira. Ohatra ny voasambotra dia navelako teo avoan'ny arabe teo ilay moto bialatra dia nanao tongotra katoka tsy nijanona raha tsy taty Analakely. Zay le fanahiako. Inontinenina amin'ny sera amin'ny olona tsy fantatra anaty Facebook io, mbola manao ihany. Zao ny vola very, ny skotera lasa mpisoloky. Dia mbola misera ihany anaty tambazotra sosialy fa isadalainao anaty barenao any an-tany mora manko eo. Vazavazy eo ry mama fa ny manjo azy efa tsy fidiny. Efa vao ny mahazo an'ilay bankely mbola bitatasiaka eo ihany koa nareo. Jereo ange raha tsy aty amintsika daholo ny masony kely. Ka tsy maintsy miteny ary efa tsy mety ny ataonao e. Reninao zoko no miteny ianao. Vola sasara na ririna fotsiny. Maivando. Sy avy mametraka moto ary kinon'ireny ve ilay zandrikely niresaka tamiko tamin'ny herinandro iny. Toy io mihitsy mantsy ilay glaide mangamanga nentin'ilay Rita amin'ny lakamisy iny. Ary tiany adala mihitsy mipetrapetraka eto amin'ny zaridaina Ambojatovo eto. Andraso hoe atonoko raha matadidy Manahoana zandry? Tonga eto indray nareo misy etonina marina. Manahoana ianao dia inona vaovao? Ary tadidin'ilay zalahy iny ianarako. Salama fa sy manao ahoana? Salama tsara ka. Ary saropisaina be ianao nahatsiaro anao mihitsy ateo vao nandalo teto dia ho iaho hoe raha hitako eo ilay rangatafa resaka tamiko tamin'ny alakamisy iny dia omeko azy dia vola 5,000 ariary ity. Marina ve zany laingabeany zany zany? Mahatsikaiky ity mesejo aminy ity fa tsy nanakatolotra anao ry tamin'ny feonantsika farany iny dia izay no nanaovako fanahiniana tondrana vola taty androany. Haiko fa tsy maintsy hitako eto manodidididina eto ianao. Zany Ty raisy fa aza misalasala efa nomaniko anao iny. Tena misaotra ry aina. Zava-dehibe amiko izao ataony sezao. Avotra ihany ny Katramira toa ny se daholo manaka atao rehetra. Tena makasitraka zandry. Resperanga milaina ho. Aina fotsiny fa azasiana zandry zany. Okey zandry kely aina mantsy. Fahono efa ela zany misy ejonona ny renireny tety Ambojatovo tety. Araka ny tantaraiko an'izay teo ry aina dia efa 10 taona maherina Katramitsy manakelo fanana. Mba nanaka atao ihany afa izy saingy sendra ny vady hatrany mpamosavy malemy dia ripaka tsy nisy niangana ny fananany. Namidiny tamin'ny mpanambola ny arenako rehetra rehefa avy nisoratako ara-dalàna taminy. Mampalahelo zany. Avy eo izy nandositra niaraka tamin'ny zanako lahy. Tsy namelany angehana ny tapa-panjaitra azy. Dia izao sisy tsy tafarina intsony. Fianakaviana moa dia tsy nisy natenaina fa nialangalana daholo. Hita mavesatra ho azy ireo koa ty klema mitongotra vity. Mampalahelo zany misy ejonina. Tsy ino izao sera ilazako fa le vehivavy tompon'le karaoke VIP ery foana Analakely ery izany vehivavy namitaka zany. Izaho koa misy ejonina. Madamo fanja ve? Tsotra be ary no madamo io izy ny client mpakao aminy oko. Zava-marina zany na sarotra inona zarysia. Vadiko taloha io madamo io. Vady tsy vita soratra fa alasam-bodindry. Izy ny rangory fototry ny afo nampitotongana amin'ny fiainako toy izao.
fatesana sisandrasako ety an-tany aina satria misy aty anaiko loatra amin'izao fiainan'izao mangidy mivoafitaka fa mangidy kokoa rehefa ny olo-tiana sy ny tokisana mavita amin'ny sinoka ratsy toy izao mangidy ny fiainany tsy manan-kelofany saingy tsy takatra ny sain'ny mpanan-kareny zany zao zanahary eo ambony ao zao mihitsy korangany tena mampiangajanaka samy olombelona nariny ny tanan'izao ihany dia ny sasany ataony mijaly ny sasany ampiadaniny asa mba inona loatra ny ao anatin'ny sainy no mitanila fitiavana toy izany olombelona no ariny ny tanany dolo nge manome tsy ny an'Andriamanitra ny misy tronony zany ny hitako ny teneniko iaina fa tsy mamorona ny tsy misy akory zavatra hitany masopika isan'andro zany lazaiko zany tsy ny fananana vola sy arena koa no ilazana ny olona iray miadana misy tronona tsy ny tsara ihany koa no azonao amin'Andriamanitra fa misy koa ny ratsy fa mola volany antsika ho tonga olombaniny zany ny fisedrana matoa mandalo ato saritra dia misy zavatra takiny aminao ao zany fitsapahany reny fa tsy sazy akory misy tronona hikena mba tsy fandirane tokony akin-doha amin'Andriamanitra mandrakariva ianao mba hiasany eo amin'ny fiainanao aza mametsy ny azy fa vao may andetika anao zany satria mahazo toerana ny devoly mila mahatoky anao raha tia hovonjeny zao andraso fa rehefa niontsika amin'ny manaraka dia hitondrako miboky mirakitra ny tenin'ny fiainany misy John zany mora aminao kokoa amin'izay no mandray ny teniko mahakasika amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy andray ty pozinao rotojo mamona ve nentinao miditsy ny trano nefa hianatra ny voanao tany bonsoir maman andray za mivovoka amin'ny akanjon'ity zazy ity nianjera tany anga ianao io ka raha inao inona koa zay nitranga tany na nianjera tatatra za tsy aferaloha zany fa ana zany ana samy rery mazava amin'ireo hoe zany mba olona ohatr'izao ihany ianao inona zanak'olona tsingon'olom-bola eto amin'ny fokotany dia mampitovy tena ampivary lavo amin'ny toaka sy ny rongony ny maso amin'izany vakiana fotsiny hoe avy ny fokarongony atao fa mbola ho verisaina amin'io ianao azany tabatabraka fa makadilo saka kely rano lefa ataony tena loja tiananjanaka endry ianao nefa miasa ireo aza mba hampirisika olona hifoka himamo sy hijangajanga ny ataonao ihany mahatonga zanaka ao hisoko sy hidoroka ary fanjakely valala jona vehivavy lehibe mpanary vady pisoloky faranan'olona velona amin'ny alahelo iafy ianao raga ataonao tsy makarano foko moa reny rokalikana ataonao ny raiko reny marariary eny rabove saingy tsy afara loatra satria eo amba fifehezanao raiko foana iny rakatararoy azy aleteo ao anatin'ny sainao zany raiko inona kilimaina azy na mahantra na voromotika ianao no mieritrereta fa ola tsy valina sady demonina avatandroka ianao manasaraka zanaka tamin'ny raino no fitiavaka rena distafao maginati wailety mama kosa raga maratra mihitsy verangantaro zany mpianaran'ity tsiratsiraina arakaraka ny mahalehibe an'ity vao maika mahaso vazy mbola ho mafimafy kokoa noho izany ny azo anao manaraka toy izy foana ny ditra ary lasa ianao midiny any efitranao aso dia dakaka eo
t-shirt, blouson, rasole akanjo ba kasiny tia kiraro tiako izao efa tsy hanaovako intsony. Ary maninona moa raha entina koa ty bodofotsy maramary ty. Zahay mivady azy efa tsy mirakotra nyity tsoniko. Saika adiny le tena zava-dehibe marina, ny baiboly. Aleo ampirimo matsara ty dia avalina amin'izay reto lamba miavovona be reto. Ary iny dia mampiondrikondrika ny eny ranotrano e. Fa misy zavatra tadiavinao angasa? Sao dia mba hitandreka erimirana le arona sasy ngeza be mitondrantsika varo maly iny. Napetraka ao an-dakozia iny ka? Fa ataon'ilay inona? Ka asiako nyreto akanjo reto tiry malala. Amidinao angaro ao sa arina any amin'ny zordira no atambatra anaty arona anankiray? Aiza koa dia hoe ariny. Lamba mbola azo anaovana tsara io sady tsy misy rovitra na dia kely aza. Omeko mantraka ireto. Misy katara misy izay mifaneraserahaniko matetika izay any Ambohijatovo any. Mampalahelo ahy izay. Tsy misy mpikarakara dia nanapa-kevitra fa hanome azy izay voatsirambony tanako fanampiana azy. Sady amin'izao ririnina izao ilaina be reto fitafy mafana reto. Ary izay izany mahataraiky anao io foana rehefa makany am-piasana. Lozana miresaka mikatramia dia adino ny vady tokony hotsenaina. Ka mampalahelo kosa ny ankizy rimirany. Sady rovi-damba ny maloto ny masisy no misarika tongotr'ila. Tena fahadiran'ovana angeky izany. Mivody be tsy afa-manindra ny tongony avy. Dia lehilahy hono sa vehivavy? Lehilahy re izany fandriako. Dia vehivavy ve no meko fitafian-dehilahy? Ranga efa 5-7 taona izay ilay izy. Ary Jona no anarany. Aleo rehefa misy fotoana malalaka dia ho tantarako indry amin'ny Atsipria ny tantaram-piainan'izany lehilahy izany. Marina mafy tsy ady amin'nivady amin'izao seny efa rano hoe omensy avokoa ny akanjo mbola tonona sy. Efa fantany le izany misy Jona fa aza miahiahy ianao a. Izay manana akanjo roa ny tompo dia aoka ome ho an'ny tsy manana. Ary amin'izay manan-kanina dia aoka no toy izany ihany koa izy. Efa nomen'Andriamanitra maimaimpona ka rariny raha manome maimaimpona ho anao ihany koa misy Jona. Misaotra betsaka ary ihany fa tsy voavaliko izao sy ataony sy amiko izao. Manam-panahy loatra izay. Tsy mba rony be vola misekoseko sy miavinavin-drony fa tena mangoraka ny manitra. Makasitraka ranga. Tsy misy fisaorana re izany. Tiana mpanarahany sy azy ity izany le boky hoe omensy amin'ny fionatsika manaraka. Izy indrindra iny. Baiboly masina moa izany raha hoe marimarina kokoa. Vakivaky io rehefa manam-potoana ianao. Ny zavatra tena takiana aminao amin'ny famakianao ny baiboly iny dia ny fahaizanao mitoky amin'ilay Andriamanitra raitsika. Rain'izao rehetra izao le naniraka an'izany ny famonjenantsika isambatan'olona misy Jona. Efa omeko anao ny fanalahidin'ny fahasambarana ka anjaranao mieritreritra na mbola hisafidy ny lalan'ny fahaverezana ihany eo na anaiky ny famonjena izay efa mandondony eo am-baravarany fonao. Raha mitsatsaka ny fiadanana ianao dia aza mitoky amin'ny herin'ny tenanao fa apetrao manontolo amin'Andriamanitra ny fanahinao rehetra. Izy ihany no afaka namaivana ny vesatrao e. Hojereko miadana dia hitako ihany se a.
raha mangataka zavatra amin'ny anaraka ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny Jentilisa, fa ataony ny amaroan'ny teny no hiainona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo, rainay izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anina saza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelany izay miaka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Inona indray izao mampalaikomana ny tojo eo? Tsy tianao angano loka sa efa voky tany ivelan'ny tany indray ianao? Zary aho mbola hita amin'ny maman nanda saosisy fumé izany hatramin'izay nipoirany voasoko e. Malaindaina kely fotsiny ary maman fa miasa be ny saiko dia izay ny tsy mampihinana ahy. Manana olana indray anga ianao ny miasa sainy. Ny olana avy moa tsy izy foana fa ny famahana azy indraindray manahirana e. Tsy azoko. Avy dia efa nytany fa zahodinkodina ilay resaka ary tojo a. Maninona ianao? Zaho maman, tratran'ny polisy ny fokarongony teny Ankatso teo za sy ny bandy akamako ry maman dia voasambotry ny mpiranona manay sasany aho. Andray? Ny roa tafaporitsaka fa ny telo voatazona atao famitorana any amin'ny postany. Mitady anay fatratra hono ny polisy amin'izao fotoana izao. Lozinina indray re tia nataonao ry tojo. Roviana mihitsy ianao ity vao mba hoendry. Mamenary trolona marina mafy. Izay vahaolana re tadiavina ry maman fa izay lozanao mitoto tany eo fotsiny e. Higadra ange raha manoro anay ireo namanay teolona voasambotry ireo e. Fantatra izany koa mbola natao. Dia efa zakao eo voka fa sitrapotsy aretina. Mba vonjeo kosa ry maman le bandy kely fa aza ataonareo an'izany e. Aiza ry ihany no ila vonjy raha tsy aminao ihany e. Ho vonjeko amin'inona nefa ianao e. Tsy misy azoko atao amin'izany fa dia tsy maintsy miandry an'izay gadona amin'ny polisy eto sika. Be vava ohatran'inona ianao rehefa tenenina amin'ny orongony io. Izao mifafankio an-tsara. Raha tsy fay ohatr'izao koa ianao tsy mipetraka ka. Tsy aditra intsony ary ry maman fa mba ataovy aloha izay mety amin'ity indray mitoraka ity a. Miangavy moa e. Mandehana horoniny entanao fa izao alina izao ihany sika dia anainga. Aterika any amin'ny dadabe sy bebe anao aloha ianao. Rehefa milamina ny toetra raha dia alaiko miverina ty andrenivohitra ihany. Dia ny vatomandry ve? Ie. Kay kosa le ty e. Tena tsy pointsy izany a. Ahoana koa ny hipetrahako any amin'ny desaka be any ry maman. Ohatrany tena tsy miady amin'ny piesiko kosa izany kozinareo izany a. Hevitra hafa raha nga tadiavina fa tsy tonga any aho. Izay iray tianao a, na higadra, na ho any amin'ny dadabe sy bebe anao any vatomandry. Anao ny safidy e. Efa toroana hevitra toy ny mbola miaingitraingitra ihany. Dia amin'ny firy izany tsika no hiainga. Lavitra ihany mantsy ny lalana iny a. Adiny enina be izao raha mandeha fiara. Aprimy malaky ny entanao fa amin'ny 5 sy fefantsika manaingy. Dia manao lavalina. Manatitra anao any aho izao a, dia raha Pitsoarivo miverina mody aty Antananarivo. Ny tranontsika tsy azo ilaozana fa efa ilay efa gardien koa anie tsy azo itokisana loatra e.
raman'Andriamanitra tokoa ngamba ny ampiaonantsika matotsika tafaraito zao oviana teto Madagasikara nisy hoe 4 misy mpanan-karena ny lasa mpinamana. Mety misy ihany fa tsika indreny tsy mahita e. Irak'Andriamanitra ho famonjena ho azy ry aina. Izay no amezako azy. Na tsy lavrary aza ny toerana misy ahy dia tsy mahatsiaro rery satria manana mpamonjy izay mitondra ny enta mavesatro. Mahantra rena ry aina saingy manan-karena amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Tsara izany mesejaonina. Ary ny tena mahafaly ahy dia ny fahatsapanao fa nanova ny fiainanao ny vavaka. Ka aza mihemitra tsony fa tany mafy ny finoanao mba tsisy andrombaka. Mahalasa saina ihany no momba an'izany 4 mina manao izany chéri Inona mahalasa saina andry amin'izany ry Mirana ohatra ny hoe dosie efa nandalo teo ambanin'ny masoko izany no momba ny orangalasainao io. Tany mahitsy moa izy teo no mipetraka taloha izay ianao. Raha ny fitantarany tamiko dia tany mahitsy tany izy mipetraka taloha. Ary lehilahy mpahany efery sy ny manany maizy azy mihitsy hono nisy tamin'izany fotoana izany. Saingy taorian'ny lozam-pahamovozana nahazo azy tamin'ny 2012 tany Ambohitromby dia nitotonga na ny fiarim-piainany. Dia ireny efa nitantaraiko indry ireny ny toyiny. Johnson Randriamanana ilay anarany. Za indrindra. Lozam-piarako dia tamin'ny taona 2012 tany Ambohitromby. Lehilahy naratra sy tapaka tongotra didiana tao amin'ny hôpitaly mahitsy 2011. Asa efa makany amin'ny klinika hoe izany namanao izany rena fa mila mahita azy mivantana. Tena mino mihitsy efa marary efa niraisiko fony ambola dokotera tao amin'ny hôpitaly mahitsy izany rangahy izany. Za rery mantsy no chirurgienne orthopédiste tao tamin'izany fotoana izany. Andraso ary aloha resahako izy dia etoko any amin'ny klinika Sandry izy raha pitsitolakandro raha mety. Lalina izany fifandrifian-javatra izany marina. Ay ve ka i dokotera Mirana le dokotera mpandidiny jabo atao amin'ny hôpitaly mahitsy tia vady Andrefimandrinse. Na za koa aza mba tsinako. Nareo efa mifankalala taloha. Ary tena tsy diso mihitsy ny eritreritro fa tena izy tokoa ilay olona nampametra-panontaniana taminao ry aina. Marary ny didiko tao amin'ny hôpitaly mahitsy Monsieur Johnson fa iny. Izany nandray an-tanana amin'ny fitsaboana azy tao aorianan'ilay vonana namparatra sy natapaka ny tongony tamin'ny 10 taona lasa. Fantatro tsara Monsieur John. Marary somary kisitinjitina izay. Tsy nandry tantana izay izy io raha ny fitadidiako azy. Aza manao izay mahamenatra dokotera. Tena ifonana dokotera ny lasa. Tsy dia sitrapoko loatra ireny vavaratsy nataoko fa aminao fahiny ireny ange fa retirety amin'ny marary tsy mandry tantany. Dokotera Mirana, isaky ny makaty aminao manao contrôle dia izany foana mivalo teninao e. Tsy mba misy vaovao mahavelo-panantenana fa mahareta foana. Efa heritaona sy tapany mahery ange izay e. Le tongotro marary amin'io ohatrany tsy misy fiatsarany mihitsy fa vao mainka amin'ny vody be, tsy atonina pataloha. So mba tsy dokotera orthopédiste azy ianao ty mba sarin-dokotra e. Raha dokotera hafa nataonao toy izany dia efa nahita ny Jacob ianao. Aleo mihitsy Jacob ho avy fa leo miandry amin'ny Paoly anisy lakôly ny taolany tranjoko ahy. Zao ny asako tapaka fidiram-bola mihaina. Rehefa kelikely aza ngamba dia mety varim-pananana koa. Tsy moramora no mitsabo. Izay no ilana fitandremana Monsieur John. Te ho sitrana ianao. Raha ao amin'ny atsakany sy andava ny teny dokotera anao dia aza enti-potsy amin'ny antony. Dia mahareta ho ia aminao, averiko foana izany. Ary ao vavaka isan'andro koa fa nivavaka manova zavatra. Ny dokotera tsy mpanao fahagagana fa mitsabo fotsiny ihany ny asany. Le ray masina ho ambony ao ny tompon'ny teny farany. Resaka mandany jiro izany e.
sy mitondra vahaolana azy tsapain-tanana fa mandrebirebi-saina fotsiny. Avaloa ny lasa fa zavatra hafa ny antsokanao Monsieur Johnson. Efa reko tamin'ny vadiko izany fitaka be vavana avery fananana anao tany mahitsy izany saingy nalahelo aho milaza aminao fa kely dia kely mivintana mety ahazonao rariny raha entiny ao anatrehan'ny fitsarana izany adinao izany. Ianao tsy manana taratasy, ny fananana raha teo efa nisoratanao tamin'ny madama Fanjariany zanakao avokoa. Ananany zo feno noho izany mampiasa azy arak'izay itiavany azy. Tanala very sampy azory dokotera ka manova ny aingana. Misy hitandremana ny amin'ny sisa koa ireny zavatra nataony hareny mba haizako manadiady vao matoky olona. Mahafinaritra rehefa mahay mandray lesona ianao e. Fa zavatra hafa hoy ato ny tena nampanatsoko anao. Hoe ahoana dokotera Mirana? Ny momba io tongotra ao tsy mety sitrany io. Tsy mampanantena ninina aminao aloha Monsieur John na tsy afaka hiteny aho hoe ho afaka mamindra amin'ny tongotra roa toy ny fahiny ianao rehefa vita ny fitsaboananao. Mbola misy fitiliana maromaro tsy maintsy atao anao mantsy mialohan'izay e. Miankina amin'ny valon'ny fitiliana vaovao no afantarana raha hodidiana fandroana io tongotra ao io na tsia. Izany ve dokotera? Ny laram-pamehana fotsiny dia ny ato mombana ny fahasalamana ao amin'ny ankapobeny fa ny sisa manaraka eny ihany. Aza matahotra ianao fa etoanay mivady ny fandaniana rehetra amin'izany. Hitanao, misy fikambanana iraisam-pirenena miady amin'ny fahantrana izay koa miara-miasa aminay ato amin'ny klinika. Anisan'ny manampy anay ara-bola amin'ny fitsaboan'ireo marary tsy manana ny hoenti-manana ato amin'ny klinika io fikambanana io. Mino aho fa tsy ho lavin'izy ireo mihitsy ny andray amin'ny ampahan'ny fitsaboananao ato sy ny fanaterana anao eny amin'ny akana miana mahantra aorian'ny fivoahanao ny hopitaly. Ndry Andriamanitra ny amaly fitianareo ry izao mivady ahy. Tsy voavaliko izao so ataonareo azy ao fa ny tompo hanonitra avoroeny ny vitanareo tamiko. Sefo, bene vavady. Sefa. Restory indray angamba le tondron-dahy iny matoa tsy mariana izany antsoantsiko izany. Efa niteny azy ahatry ny naraina tsy atoritory fa ho tonga maizina avy any Vatomandry a. Ny ataony ihany ny ataony. Patra hodra matsiravina. Izao ny olona maniry eto ivelany eto. Tsy maintsy hoe izaho ihany izany ny demerida hitady fikamoahana an'ity vavady ity. Manirikiry mihitsy izany raha olona. Tsy mety akory anie izany vavady izany fa mikatona fotsiny. Rety andro miditra ty Andriamanitra. Raha andro monja ny alako tato amin'ity tranoko ity dia zava-doza ny tranga tato. Very aho. Tena very aho. Lasa ny jiolahy vola 700 millions saika teriko tany amin'ny banky androany. Ny entana lafo vidy sy mifiravaka tato anaty kofra nanjavona daholo. Nahoana ny navelanareo fokon'olona ny bainy jiolahy tato ny tranoko alle. Nahoana? Tsy manaiky an'izao Tetotra tsy efa nomanina izao amiko. Matiko tena ary le Sefa androany. Tsy amelako tena raha tsy migadra mandrapahafaty any Sefa. Ka dia mivady pitokisana, mpamosavy malemy, jokotsorika, tetsara vavialan-tsy.
zany fa mitira 100 km/h tsy misy azo lisan'izany ry le pirafy andrany reto a. So very lisan'ny fa moto any faible ary io. Tsy manetroka lesy io raha tsy mikafoma kely a. Hatrany amin'ny sapo mandoja. Io ny a dia tsy azony io. Pipip pipip pipip. Ary mamonjy izay torotoro maro ny fahosin'ny marina nefa Jehovah manavaka azy amin'izany rehetra. Ny ary ny taolany rehetra tsisy ho tapaka ireny ny adeva akory aza. Afatin-dratsy fanahy fahoriana ary makahala ny ilo marina ho elena. Fa Jehovah manavaka amin'ny fanahin'ny mpanompoiny fa tsy mba misy felovolo ny zareta. Manery izany telinao izany sahala hoe mamidina ny tantara-piainako ny zavatra fotsy. Iza tokoa moa nanao fa izy fotoana fitapaka taorian'ny fandidina ny tao am-klinika dia ho afaka maniry ny takan'olona zara-mavantana rehetra. Mahagaga loatra ianao ry tompo-zanahary. Mahay fahagagana sy takatra afaka everina. Vita ny fitranonao afa mbola mino hafa mahavelona ihany koa. Soferana talen'olona samy-tanjaka rehetra vandry ny tenako. Maro fotoana sapotomba ny sotrasotra rehefa tonga fiaraka. Voatelo volana monja misy fotoana orinasa dia efa miaraka tao avoeny ny karamako. Sambatra manana anao Jesosy eo. Tena sambatra. Kobo! Kobe! Koba vao mafana Ramsey a? Izany aterako marina. Kobo! Manaitra fotsiny le raha matobe satroka ty. Naika tapaka mihitsy lalandako marina. Kobo! Moramora ihany madama fa so amaky ny fitaratra ny fiara ty sobika feno koba entinao ty a. Jereo raha tsy vilana le rétroviseur. Azafady Ramsey a. Ay voadonako izy teo. Dominao mafy dia mafy mihitsy izy toko. Bediny tale amin'ity raha vao misy sivaka ty 4x4 an'ity. Misana kely mihitsy aloha ianao ivoahako fa aza-banana varavara fiara. Raha misy kika amin'ny fitaratra io rétroviseur ny dominao io dia ianao nasaiko mandoa ny vidiny a. Tena mifona re Ramsey fa tsy fananiko izy teo a. Fa kakoba ihany ve aloha Ramsey teo sa ahoana e? Mangala fa koba vao mafana io a. Afaka manandrana ianao raha tsy matoky. Sady mamy be. Misy chocolat io a. 200 monja ny vidiny indray. Anandrana Ramsey. Anandrana koba avy eo a Ramsey. Mba be zizoko ty raha matoky ty ka. Efa tsy raharahiana mbola manaratra ambia. Atsikoba ary madama ny ilaiko fa vary sy laoka atao sakafo atoandro a. Zany zao ny tsy ampy afa tsy hosolo volo amidinao io. Eo mo Ramsey mba mangala. Sararana lafa nge andro any tontolo e. Mangala rena ray fotsiny aza. Madama, ianao ve mareniny? Eo mo e. Tsy te hinana koba aho ah. Tsy nona koba fa nona vary sy laoka. Raha vary sy laoka namidinao dia vidy tsy nilady varotra mihitsy a. Mba miangavy mo Ramsey a. Movidiana fa hoarina fotsiny ange reto raha tsy misy mpividy. Mandraisa anjarana dia ray fotsiny ihany aza. Miankina ny vola azoko amin'ireo solovolo ireo no sakafo miditra amin'ny vavako androany. Mitala mo Ramsey a mangalary. Fa ino ty mampitomany anao e? Aza mitomany vory madama fa mamenatra olona. Atiantsika dolo ny masom-pandalo. Ty, fa ty mosary ty io raha masinao io e. Sotra. Jereo fa latsaka amin'ny tany ny satroka teo andohanao. Ianao koa ange miondrikondrika loatra e.
endrika tsara tareto io dia takotakonana amin'itony satroka be ohatran'ny sahafy tony. Oay, fatao vanja. John! Tena tsy nahafantatra anao mihitsy ary John tamin'ity solomaso mainty be anaovanao ty a. Efa sitrana ilay tongotra narary. Ie, sitrana tanteraka tokoa izy io fanjaino ny fitahin'Andriamanitra. 17 volana ny tsaboina azy aho vao afaka namindra tsy mila tena intsony. Zany a? Dia zao hitanao zao. Soferan'ny talehan'ity orinasa lehibe eto an'lohantsika ity no asako e. Efa mambolana maromaro zay. Sambatra ianao. Hitako ianao saika tsy fantatro. Lasa menjaika be fa tsy toy ilay 4 hitako anao farany iny. Ianao koa angery fanja saika tsy fantatro mihitsy tamin'ny pozinao tralala sy manao satroka be ity. Fiarovako ny tarehako tsotratry ny andro re io e. Mampivezivezy mantsy tia mivarotra solovolo eraky ny vodimotitra ity dia tsy maintsy miaro ny tarehako tsotratry ny masoandro a. Fa dia inona loatra no nitranga ny lasa mivarotra kopandalam-be ty ianao ry fanja. Angatsy na pidi-bola tsony ny karaoke anao na angona mpitsanga sy brevy tao andonana lakely iny. Andro miditra ary John. Ny vakin'ny jiolahy ilay trano teny Ambohipo. Lasa tao anatin'ny alina ireny ny entana rehetra sy ny vola 700 millions 5 aterina tany amin'ny banky. Ndray, viny zany? Tsy efa herintaona sy tapan'izay. Herinandro tao aorianan'izay koa nisy course tao amin'ny karaoke dia maikila frihatra tao daholo ny boisson, seza, ny latabatra sy ny instrument rehetra. Indrana vola tany amin'ny banky ihany nanarianana ny simba saingy vao maina hiditra voaterina katona ny karaoke. Hatramin'ny karamampiasa aza saika tsy voaloha. Ny trano tsy maintsy namidina mirenana amin'ny vola amin'ny banky. Dia iza zany ianao zao no mipetraka? Eny Andavamahimbe ny ano mipetraka e. Trano ratsy kely zararany lalitra izay ny toerakely. Miteteny ny tafony sady hidiran'ny rano rehefa avy ny orana. Ny alina moa dia tebotebo lava satria bejolam-body be manodidina. Mijaly ary John, tsy naposiko toy izao ny hafarako. Tena kivy ahy. Ary tojo lasa iza. Sa nalefanao klasmandro medala? Tsy nalefako klasmandro zany izy fa lasa daly. Manina tsara hoe ry fanja? Lasa daly ny zanantsika ry John. Natao hatrany enjey ampitandro ny filaminana noho ny fifohana zava-mahadomely izy dia nasaiko nandrisitra tany amin'ny papa sy mamako tany Vatomandry. Fao maina efa napaditra azy ny fijanonana tany. Tsy nisy mpitely ilay zanako ka nanara-pota ny fifohana rongolo sy ny fisotro toky. Dia versena nefa rany. Lanitra. Tsapony eny amin'ny tombony marary saina izy amin'izao fotoana itenenantsika izao. Asana ho sitrana ihany fa efa fotoana maharitra ihany izay hitondrana azy teny izay. Hatramin'izao tsy misy fiatsarana ny fahasalamany. Dia sanatria ho lasa dala mandra-pahafatany ny zanako. Mifona ry ary John. Ny fahaizan'Andriamanitra noho ny ratsy vitako taminao. Matokarena loatra ka nanao zava-poananareo ankonako. Sao nisorony tamiko daholo ny arenako rehetra. Hatramin'ny zanako potika no aviny. Mifona ry John. Tena mifona e. Merena ianao fa za mitangisitra amiko toy io. Tsy havana inona na inona koa ny fiakofanao eto anatrehako. Andriamanitra ihany ny tokony akofanao fa tsy ny olombelona tahaka. Mela tany mihitsy ianao mahasosotra ka mela andehanako efa miantso aty ny patron. John, mifona ry a. Efa matsapa ny antsoky ry a fa salozanao e John.
Tena izay zany ny fanapahan-kevitra ho farany misy John. Izay ny fanapahan-kevitra farany indray. Hiverina ny vady aman-janako, mila ny zanako, mila ny vadiko, mila fanasitranana ny tokantranoko. Tsy afaka nijery fotsiny ny fanampitehana ny ankonako toy izao na mangity tamiko azy ireny lasy ireny. Jesosy Kristy aza ve namela atsoko te za indray no hanamafy fotsy amela ny atsony hafa. Marina ny ianao misy John. Tsy nampianatra antsika hifandrafy Kristy fa nampianatra antsika hifankaty sy hifamela heloka. Enona amin'ny fahavalontsika aza. Ndeha halavonjeo ny tokantranonao dia aitsio izay very any amin'ny lalan'ny fahaverezany. Mety eza ho ira Kristy hampisokatra amin'ny masom-panahin'ireo mbola variana mirendrarendra ny nofo. Adidinao amin'ny mpiara-belona raha teo zany. Eto am-bavaka ry semba tsy ho solafaka. Ifampitondram-bavaka foana antsika Monsieur John. Faizinao tsony Andriamanitra ampizay azy fijaliana ny entiko izay. Nanota namotika fiainan'olona nisoloky sy nitsentsitra ny atsembohany hafa. Tsapako izany menatra anao dia iso tompo sitranao amin'ny adalany ireny zanako e. Ampiverenao amiko ny vadiko na tsy mendrika amin'ny famelany aza. Tiako ny vadiko saingy tsambena ny fitiavaka renaka ny ninan-devina ny fitiavako azy. Raha io mamelany eloko tia maditra anao. Esory amiko izao kapoaka mangidy izao fa tsy tantoko tsony. Resy efa ren'Andriamanitra ny vavako ry fanjaha. Manina ty amiko ianao? Iza nanoranao misy ny tranoko? Nanontaniako ny manodidina ka tsy mahafaly anao nga ny fahatongavako aty. Tena faly aka. Faly be mihitsy amariny. Zany za koa faly be mahita andriry fanja. Ary miarena amin'izay moa teo amin'ny tany teo fa tsy marary ve ny tongotrao mandoaliko eo amin'ny tongom-pandriana eo e. Ka mbola mivavaka ako? Eny e. Azafady aloha nanapaka ny vavakao e. Rahantsika manohy izany avy eo ho fenotsika fisaorana satria mila misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavana nataony tanteraka amin'ny fiainantsika na farak'izay bitika azy izany eo mazotsika olombelona. Aza matahotra fa tsy ady irery intsony ianao ry fanja. Efa eto za mahatoky ny fiasan'Andriamanitra tsy maintsy ho sitra ny tojo na ho ela na ho aingana. Mila manam-paharetana tsika ary mila mampianatra azy ny lalamarina tokony alehany ihany koa mba tsy hanao tao foana izy amin'ny androm-pahatany rany. Marina izany John. Tena tsy mitazona lahelo amiko tsony tokoa ve aloha ianao sa sao dia no hitody fotsiny? Efa lasa izany ny zavatra taloha ry malala. Na toy inona be ny adisoana vitanao tamiko. Adinoko tanteraka izany satria ny fitiavana no lehibe indrindra. Tsy nampianatra antsika hifandrafy ny tompo fa hifankaty. Tiako nareo mianaka ry fanja. Tiako kokoa aza raha atao ara-dalàna amin'izay ny fiarahantsika fa tsy hijanona amin'ny fomba gasy fotsiny. Atao soniany amin'ny firaisana ary hamasinina eny ambony alitara mba ho mahafiorina mandrakizay. Sa ahoana indri? Ho tanteraka nefa andrinao ry vady tiako indrindra. Natolotry ny fiainam-batoana teo. Fimbady fiainana na ilay iraka. Fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara indro miseho no soratany Ravakimena Randrianarivony. Tolotra kompinanara rehefa vinana.
miaraka tamin'ny valy Christophe Rabearmanana ary Rahalala. Nandray feo sy nandrindra teknika mamiaro vo. Nanjara